Faly miarabanao amin'ity alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana janoary ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fanambarana ofisialy ny tsy fananantsika tsiny. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Romana toko faha-efatra andiny faha-efatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho antsika izay anisana izany kosa, raha mino izay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty isika, izay natolotra noho ny fahatsoantsika ary natsangana ho fanamarinana antsika. Tao amin'ny fianarana teo aloha dia nianatra isika fa porofon'ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny tsy fitanilany isika. Izany no dikany hoe fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Manambara zavatra miavaka ny tapany farany ao amin'ny soratra masina fanokafana. Iray amin'ireo andiniteny, iray amin'ireo andiniteny manaitra indrindra ao amin'ny Baiboly izy io. Voalaza ao fa natolotra noho ny fahatsoantsika Jesosy Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy, tsy ho famelan-keloka fa ho fanamarinana antsika. Manozongozona ny fatakaran'ny sain'olombelona izany, tsy azo inoana fotsiny. Natolotra ho amin'ny fahafatesana noho ny fahatsoantsika izy ary natsangana ho fanamarinana antsika mba ho marina izy Andriamanitra sy hanamarina izay mino an'i Jesosy Kristy. Ahoana no hahatonga ny meloka ho voamarina tampoka teo? Ny teny Grika ilazana ny fanamarinana dia dekiaosis ary midika hoe fanafahana madiodio, fanambarana ara-dalàna ny tsy fananatsiny. Midika izany fa nijery anao Andriamanitra ka niteny hoe tsy manatsiny ianao, tsy meloka na amin'inona na amin'inona ianao. Tokony laza izy fa voavela tamin'io tarehetra ianao, nefa hoy izy hoe tsy manatsiny ianao. Ankehitriny tokony nanonitra tao amin'ny Kristy ianao ka tsy ho mpitrosa intsony. Tokony nofaritana olona afaka efa voavela heloka ianao. Tsy izany anefa no misy antsika eto. Andriamanitra milaza hoe afaka mahadiodio ianao. Nozahana ny firaketana ka tsy hita izay nanotanao. Noho izany dia nambara tamin'ny fomba ofisialy fa tsy manatsiny ianao, tsy meloka. Milaza izy fa tsy nanota mihitsy ianao. Ahoana no mety hampitranga izany? Izany mahatonga ny filazany tsara ho vaovao tsara. Misy mandray izany nefa tsy mahazo izany. Ahoana no tsy mbola nanota mihitsy? Izany dia vokatry ny asa fanavotana nataon'i Kristy, satria hoy ny Romana toko faha-5 andiny voalohany, koa satria no hamarina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny finoana no nanambarana antsika ho marina. Fantatrao ve ny antony? Satria nateraka indray ianao dia zava-boary vaovao. Hoy ny Baiboly, koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Indro efa lasa ny zavatra taloha ary tonga vaovao ireo. Korintiana faharoa toko faha-5 andiny faha-17 izany ten'Andriamanitra izany. Tsy nanota mihitsy ny zava-boary vaovao satria karazana vao tsy mbola nisy teo aloha isaorana ny Andriamanitra. Manasanao hamerina an'izao fanekam-pinoana izay ho tononoko manaraka izao raha resy lahatra ianao tamin'ny fampianarana ten'Andriamanitra teo. Nahatonga ho zava-boary vaovao ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ny tena fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. No hamarinina tsy nisy ota, mandeha amin'ny fahazavan'ny fahamarinana ako, maneho ny voninahitr'Andriamanitra ary mampiely ny vaovao mahafaly momba ny fahasoavany mihoa-pampana amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mankasitraka indrindra tompoko tahian'Andriamanitra ianao.